Jamane Istina. Desaya. Food lovers. Andro andray tsika ndeha ho any amina pâtisserie anankiray efa malaza fantatrareo angamba zany. Iza moa izy zay? Dité en la city, en premier étage. Premier étage, misy azy a de ndao tsika hoany. Atau ni dité zany zay sao imaginanay io dité atao amin'ny la city premier étage. Antonay ny expérience atsika manaraka dia andao atsika ka place. Il y a une boisson chaude. Boisson chaude, ici chocolat chaud, thé vert, café au lait, café espresso, lait chaud, cappuccino. D'accord. Comment on dit les gâteaux? Gâteau ici rainbow, red velvet, c'est ici. J'ai cheesecake de tiramisu. Tiramisu de cheesecake manque poisson de nature. D'accord, ok. À carré de fait 13, de gâteau chocolat nacré, rainbow cake, tiramisu, de cheesecake nature, de cheesecake manque poisson nacré, de boisson chaude, chocolat chaud. Le macchiato. Chocolat macchiato? Il y a les chocolats macchiato. Ici, chocolat. Tu veux chocolat Nutella ou chocolat miel, beurre de cacahuète? Il y a chocolat chaud, Nutella. Attends, bon, d'accord. Nous avons une poisson chaude, ça. Des chocolats beurre de cacahuète. C'est une poisson chaude, non? Les quiches, tomates mozzarella, faut la cuire, pas les champignons, les tomates. Ah oui, ok. Non, alors c'est bon. Donc, à ton idée, des fans, comment on dit? Comment on dit? Plutôt gâteau dans un premier temps. Red velvet, cheesecake, gâteau chocolat, rainbow cake. Et tiramisu. Et cheesecake nature. Ohatr'izao zany karta atao amin'ny dité. Dité misy breakfast dia misy formule le izy de ohatr'izao variation na prix 12 000 ariary jusqu'à 18 000 ariary. Dia misy pancake, smoothies, misy zavatra masira koa atao amin'ny zareo.
misy sandwicherie, snack sy maro isan-karazany. Fa ny zavatra tena nalainy ato zao ty chocolat chaud ty dia ny anazy zao chocolat Nutella dia ny lainy ny dina beurre de cacahuète izany hoe naka boisson chaude chocolat rairay avy izay dia reny tonga ireny gâteau andrasy présenteko anareo tsirairay. Tonga daholo zany zao le commande dia anandrana amin'izay tsika oay latsaka le voilà ny andramako aminareo eto zany zao tia cheesecake nature, c'est mon préféré d'ailleurs. Ok, oui zay ao cheesecake nature zay. Eny be le eny tsara le fromage matsisy azy somary saika kely izy fa tsara matsiro be. Prix an'ity zany tsy tadidiko fa oui any amin'ny 12 000 ariary any angamba portion ray. Ok, donc hita le cheesecake teo raha tsy mbola hitanareo tsara ao tsara be. Misy goana congelé kely le fond des croustillants. Hiditra amin'ny dégustation manaraka gourmandise red velvet cake andramantsika amin'izay ary voilà moelleux be aloha le izy tonga dia teneniko anareo fa moelleux be le izy manapaka azy rehetra ny tsy mila gâteau. Tena malefaka be le paty misy goana eny ihany le goana fromage kely le red velvet zany crème au beurre au fromage dia miaraka amin'le patina red velvet cake mihitsy le izy misy ohatrany cacao dia manao layer cake zareo dia menamena. Matsiro loatra. Dia toizantsika ny dégustation atao amin'le tiramisu. Ty le tiramisu ao dia manasantsika rehetra croustillant tsara le paty eo ambaniny rehefa nitapahana izy zany dia ohatr'izao no poziny. Misy ohatrany crème onctueux be andramantsika daholo. Fond chocolat le fond ty fond ty au chocolat ty crème ty ohatran'le mousse eo ambonina ohatrany hoe iny zany tiramisu revisité zany le izy eto dia misy crème café ao anatiny ao tena tsara be le izy tsara manasy. Ny anahy zany tena tiako indrindra le cheesecake satria ny coco ny fromage. Toroko indray zany zao manandrana dia ny anomboako anazy ty ny zavatra tena tiako chocolat gâteau chocolat ohatran'izao ny paoziny zao hitanareo dia anandrana ary tsika misy macaron amboniny décoration zany dia anandrana an'ity tsika
Kalova listy tafiditra tanatin'ilay sotro. Ty ohatran'izao zany ny paoziny. Misy crème dia ça va. Là, tout est piqué, quoi. Misy krokant anatiny. Zay zavatra tsisy talova tsara be. Molehibe le gâteau, hein. Dia le crème au beurre, hein. Dia misy zavatra croustillant zany e. Ohatran'ity nataon'ity efa nazavainy moa zany le izy tamin'le déco présentation hoe ohatran'izao ny tsirony ao anatiny ao. Tsara be. Manaraka cheesecake, hein? Cheesecake passion mangue passion. Zay zany ny anaran'ity, hein? Alors, je vais tao indray mihinana daholo a. Marihana fa ny zareo ny cheesecake a tena hoe be fromage be ohatr'izao eo ampovoany. Tsara be. Ohatrany hoe tsy dia henoko ilay ana fa pique kely hoe ty manque passion ty tsy dia henoko tsy dia prononcer le goût. Zay mihitsy zany le izy. Kelikely fotsiny le izy a sady tsy heny mihitsy ny siramaminy fa malefaka be. Dia rehefa miaraka zareo dia ohatrany hoe zavatra gâteau anankiray. Kalova tia pique kely farany fa tiako be. Zay be. Tena malefaka be ilay fromage, ohatrany hoe fromage daholo. Tena hoe cheesecake arabaky tiny. Manaraka fahatsinika indrindra rainbow cake. Rainbow cake, hein? Ohatran'izao araka maha-rainbow anazy misy rouge, jaune, vert, dia bleu, dia violet ilay farany ambany. Dia izy moa zany gâteau natao ho an'ny ankizy satria couleur arc-en-ciel. Dia crème au beurre ilay izy. Dia amin'ny maha-rainbow cake anazy ohatran'ilay nohanidina red velvet ilay menamena ity ihany. Ny andina mantsy ity nohaniny ity zany misy fromage, crème au beurre au fromage. Fa ny rainbow cake crème au beurre à la vanille. Ity dia dramatique. Mahafatifaty kely aloha le izy satria le lokony to dia arc-en-ciel. Ianao zany to dia mihinana arc-en-ciel indray-pandeha ohatran'izao. Tsara be. Tsy mamy be le izy tsy mamy be le izy sady manino moa malefaka be. Hitanareo le paty ohatrany imbibe zany. Efa tsy imbibe le izy fa le patin'ny red velvet na le rainbow cake mihitsy ny ohatran'izao. Paty na gâteau américaine. Dégusté an'ity ndray zany tsika zao dia ampiaraha kely amin'ity manque passion cheesecake manque passion tsara ty ohatrany hitako tsara. Ty choco, beurre de cacahuète. Dia hitanareo ambany io le beurre de cacahuète. Dia misy mousse de lait ao amboniny. Dia normalement zany ty tokony afangaro mba hampifangaro an'ilay goûny. Fa zaho moa zany ty manandrakandrana dia jereko aloha ny ao ambany io. Ito misy an'ilay beurre de cacahuète io. Dia namantsika ilay malefaka be le beurre de cacahuète afangaroko amin'izay.
énergiquement. Ça va trop mihetsiketika be la tabana. Zay. Andramantsika amin'izay miaraka amin'ity. No andramako amin'izay aty. Mamy be. Mamy be mihitsy ilay zany. Mbola manamamy azy en plus. Fa misy tsirony ohatra ny praliné ilay izy dia tena tsara be mihitsy sady mafana tsara. Afaka manaritra ndry rehefa veo. Dia anandrana an'ity izay tsy foky mihitsy manasa reto. Tsara le toussement sucré salé an'ilay izy dia mivoaka tsara le fruit dia tsara be le cheesecake. Merci. Anandrana chocolat chaud ndray chocolat chaud moa zany anisan'ny zavatra tena ilainay foana rehefa mandeha mihinana sakafo maraina amina pâtisserie dia ohatran'ilay anjina teo ihany fa ny anandray chocolat chaud Nutella dia Nutella zany io anatiny io ambany io dia ety ambony ity misy mousse de lait dia mélanger clé izy dia tsy asiana siramamy intsony zany ity. Dia mamay sao dia may ao mataotro may tsara be eny be le Nutella dia chocolat chaud arabaky teny le izy. Marina va ty chocolat chaud ty 15 000 ariary ohatran'ilay antiny tsara be le izy. Le antiny angala kely fa izy ny teny hoe misy ohatran'ny praliné ao ambany dia tiako sotroina be. Tiany tiako kokoa noho le anankiray rehefa makinareo dia ty alaina. Tsara be. Zay vita ny dégustation tato amin'ny dité ato amin'ny la city misy anazy premier étage dia misy koa any ambany fa ato moa zany manavanana anay satria tato ny voalohany dia zay tsara be ny gâteau tsara ny sakafo tsara koa fandraisana dia manasa anareo mameny noty. Zao tsika dia hiditra amin'ny naoty cadre atao amin'ny dité. Ny cadre atao amin'ny dité zany dia omenay naoty 9,5 sur 10. 9,5 satria manina tsara be le izy araka ny hitanareo tamin'ny vidéo teo tsara tare be. Ankoatran'izay parking moa zany parking ny la city zany mazava ho azy misy ambony misy hatrany amin'ny sous-sol. Dia cadre tena tsara tsara fanaovana instagramable hozy izy ny tanora. 9,5 sur 10. Zay. Zao tsika dia hiditra amin'ny naoty sakafo. Ny sakafontsika atao amin'ny dité indray zany
dia notomena azy a 9/10 satria zay zany plutôt pâtisserie nalainay atao fa izy manao sandwich manao karazana sakafo be dia be manao pizza plutôt snack zany moa anazy dia sakafo nalainay tao tany saina kely red velvet gâteau chocolat cheesecake nature cheesecake mangue passion tena koa rainbow cake dia zany rehetrarehetra zany moa accompagninay boisson chaude chocolat chaud au beurre de cacahuète dia chocolat chaud au Nutella dia teo zany nisy bémol kely satria adino la tiramisu le tiramisu revisité dia teo nisy bémol kely satria mamy loatra le boisson chaude satria kosina chocolat chaud sur chocolat dia nefa le beurre de cacahuète koa efa nisy siramamy donc somary mamy kely le izy fa matsiro nefa le izy tena tsara le gâteau choco le gâteau choco teo amin'le gâteau choco zany nisy praliné tao anatiny hitanareo ohatra bombo voanjo dia misy caramel dia miraikitra amin'nify le izy rehefa tsakona tianay kokoa zany raha ohatra ny hoe averina le gâteau choco taloha le tena hoe chocolat tout choco ny miaraka aminazy fa ankoatran'izay cheesecake tena cheesecake aloha zany mbola eto Antananarivo dia ao amin'ny dité ny tena itiavanay azy satria tena heny mihitsy zany le fromage ao anatin'le cheesecake dia tena tsara be na cheesecake nature na cheesecake le nalainay zao mangue passion dia iny ohatra le nazavaiko tamin'le dégustation teo tsara be tsara 9/10 aminao ty resaka service ndraitsika zao ny noty service tao amin'ny dité zany dia omenay ny 9/10 misahatra somary intrigué kely anay ohatriny efa niandrenay zany zareo ho avy eo zay fa tena tsisy kianina le izy tena tsisy kianina tsy hitanay zay kianina tamin'le izy tsara be sotranareo aloha tamin'ny akay tena tsara ny fandraisany nomboka teny ambaravarana mandra-pahatonga ny teo ambozitseza ka hatrany voaka tany ohatra mpanjaka kely zay encore mpanjaka kely tsara be zay zany no mamanana ny expérience anay tao amin'ny dité moa zany mahena ao amin'ny La City premier étage dia any ambany koa misy dia tsara be tonga ava tsara be sakafo pâtisserie moa zany ny spécialité an'zareo manao mofo dopaina koa zareo zany hoe sady pâtisserie boulangerie dessert dia mbola mamerina fisaorana nareo rehetrarehetra lasa be dia be nareo ny abonné-anay dia zay koa faly be mihitsy vao mainky zay te hizara vidéo foana zay merci beaucoup merci